Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mbola tsara antsika jiaby mitoy ny fagnarantsika ny fandaharagna fampianaragna ataon'ny archevêque amin'izao fagnomanantsika ny pèlerinage zay ataontsika agny Fianarantsoa de ny JMJ Madawit ho avy io niany mo ny fizaragna faefatra amin'ny fandaharagna zegny agnasagna atsika menakavy iaraka mitandregny raha tsy aivigny tamin'ny farany teo no nagnarantsika ny fagnazavagna ny archevêque momba ny mahiraka atsika raha nangala ohatra izy tamin'ny evanjely nisoratan'ny Masindalioka ao amin'ny toko 10 hotoizigna ny anty ny fagnazavagna ataon'ny archevêque makasika igny mahahiraka atsika ty ino ny pèlerinage arantsika ny fandaharagna. Toizasika ndray ary ny famakina anio toko 10 Masindalioka io mbola eo masinareo izy zao fanindra samy mitondra baiboly ianareo ary dia toizasika ny famakina azy ary no ny afaka izany de ny fidromby ny fitopolola afa koa ny tompo ka naniraka azy siroroa elo azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra zay efa alehany de izay tokoa zay ny mamisonera ny fanantenanatsika anambaran Jesoa elohan Jesoa any fanantenansika ary hoy izy tamin'izy ireo be ny vokatra fanimpizinjany visy ko mangata amin'ny tompombokatra mba handrany mpiasa isinjany vokatra mandehana indro aho maneraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoany Ambodia dia izay tokoa razandry malala isika mpiaradia pretra sy voatokana ray aman-dreny maneraka asika eo anivony zao tontolo zao Andriamanitra be ny vokatra mba sarovo mo asa rasapasika firy ny tanora eto amin'ny diocese nefa isika zao no ny fitian'Andriamanitra be ny vokatra fanimpizinjany visy isika ary no iraina iasa eo amin'ny tanimbolin'Andriamanitra izay no maha génération Makarios zay no maha missionnaire ny fanantenana ary tovozisika eto izay ny tanjona overenasika eo rehefa tonga ny fotoana fa araky ny voalazantsika eo anivon'izao tontolo zao sika fa senisan'izao tontolo zao ka efa ambaran'i Jesoa ary ny tena toetra sika mandehana indro aho maneraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny Ambodia ka inary ny toetra tokony ananana aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro ary aza miarahaba olona akory any andalana inona ny tiany Jesoa ambaran'izay io ny secret manaraka razandry malala sy sika mpiaradia de sy inona izany fa araky ny averimberiko matetika ary zay ny tena toe-panahy pèlerinage ady sady dia ny fiainana ady amin'ireo Ambodia ka
maro reo ambodia mbola ho isy ny fotoana ilazasika azy fa santarina sahady sinareo ambodia zany fa nitoetra marasy mahazatra sika ireo fialonana ireo fitiavatena ireo avinavina matetika zao no mivolagna amintsika zegny ny sampy tena rasy dia ny sampy voleny fosika zegny fa sy zay amboariny tagnatsika ka io amboadia ediasika zegny sy ny olo akaikinao zay sagnatria zegny no amboadia fa ny ao anatinao gn'amboadia misy mikeka anao zay sanandro zegny ary mihinagna anao ary dia fantatra sika regny mitondra ny fikorotagnana mitondra ny herisetra mahatonga ny zavatra manahirana maro sy ny fizaliana ka ady sady dia ny pèlerinage ataosika dia izy ka aza mitondra zavatra mavesatra zegny zay rehefa zegny bagage sika ao zegny igny bagage extérieur igny zegny il faut seulement avoir le nécessaire et le nécessaire c'est Jésus zay ny tiany volagnina amin'io hoe aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro zegny fa ireo zavatra extérieur on en a toujours besoin mais le nécessaire et l'essentiel c'est lui izy zany tokony atao centre eo amin'ny fiaignatsika sy ny portable asika igny zany ny essentiel sy ny zavatra ety ivelagny ary zay maha-pèlerinage ny pèlerinage satria amakivaky tany sy fantatrao zegny fa ny tadiaviny zany atoky azy isika zahay ry kristiana havana isika tanora malala indrindra isika mpiaradia isika tolagna zay anao an'izao pèlerinage zao qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous et ce qu'il veut c'est qu'il soit le centre et au centre de notre vie amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ary zay ny atao hoe pèlerinage tsy isika zany ny tompon'ny pèlerinage fa izy ny tompon'ny pèlerinage ka oka izy guide asika izy no ikarakara asika izy no anabe asika tahaka ny nanabeazany ny vahoaka tany anefitra ny finoana zany no maha-pèlerinage ny pèlerinage averiko indray ny finoana ny kristianina asika ka noho izany aoka ho fotoana fivavahana sy fandaliana mpinona izao pèlerinage zao averiko indray oka ho fotoana fivavahana sy fandaliana mpinona izao pèlerinage zao satria eglizy asika ho isika ary zay nitoetra ny eglizy voalohany fianakaviana izy fa fianakaviana mivavaka araky ny averimberisika matetika eglizy sika maha eglizy ny eglizy dia ny eglizy mivavaka ny eglizy mandalina ny finoana ary zay ny tiany Jesoa ambara aminy hoe aza mitondra kitapom-bola aza mitondra kitapo hafa na kiraro ary aza miarahaba olona akory eny an-dalana ny tiany ambara an'izay sy hoe aza miavinavina sanatria fa aoka izy ny fototra ary amin'ny alalany sy miaraka aminy no izarahasika ny fahasoavana amin'ireo manodidina asika rehefa mamakivaky any Madagasikara isika matoky anareo ary aho fa ho fotoana fivavahana tokoa fa sy filalaovana marina sy maintsy mba misy fotoana anaovana filalaovana anaovana distraction zegny fa oka anagna anjara toerana amin'izao pèlerinage zao maha eglizy ny eglizy ka ny eglizy raha mivavaka ary mandalina finoana mamaky ny tenin'Andriamanitra ary dia i Kristy amin'izay no eo anivon'ny fiaignatsika ary ivo-penasika ary amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy noentisika manatanteraka an'izao pèlerinage izao ka hahatonga antsika ho
génération Makarios missionnaire ny fanantenana. Andray hira kely ary asika andinika an'izay rehetra izay ary dia miangavy ny mpanentana anao hira manaraka indray. Ianareo no fanasiny tany Sintane mandusu amlalina isurinta uta minua ore tu pombo kairu somlalina aruza kuniara tu akabana lakana minua ore tu pombo Niara tua kabanan lakana Yanare urfaza vane itundan teniku ubavun beluku Yanare urfaza vane itundan teniku ubavun beluku Minua ore tu pombo kairu somlalina arunza kuniara tua kabanan lakana Minua ore tu pombo kairu somlalina arunza kuniara tua kabanan lakana Ume kona reuni panai fitiavana ilai paswavana Ume kona reuni panai fitiavana ilai paswavana Minua ore tu pombo kairu somlalina arunza kuniara tua kabanan lakana Minua ore tu pombo kairu somlalina arunza kuniara tua kabanan lakana Kabanan lakana misaotra antsika jiaby izay koa no tolotra amin'ny fandaharagna niany fa amin'ny magnaraka atsika agnaraka ny toyny izay voalaza teo zay ary idirantsika misimisy kokoa amin'ny tegna toe-pagnahy oentintsika miatriky zegny pèlerinage agny fianarantsio zegny amin'ny maha génération Makarios atsika veloma ry tanora namagna sambe tsara tompoky lasy tompoky vavy Oy Monseigneur Benjamin Mark hoe manomboka iniany ny hoavy fa tsy amaregny anio ny hoavy fasirampiso raha rena tokoa izy zegny ny afatra niany ny hoavy fa tsy amaregny tadidinareo zay anio ny hoavy fasirampiso otra fa hafa nareo mihaino anazy angambo anio ny hoavy fasirampiso azavay sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio
sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rahapiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaraigny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no ho avy fa tsy rahapiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles?